mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Mifaliana ry havana no iaravantsika hatratr'ity faran'ny taona 2024 ity. Mifarana an'io ny taona arabainanao fanomeny ny tombonandro arabainanao fatratr'izany faran'ny taona izany dia mampahery anao amin'ny alan'izao mofinaina voalahatra ny foiben'ny sampana sekoly alahady izao ny perikopany mofinaina moa araky ny fatantsika dia ny sampana sekoly alahady no mandahatra izany ka dia ny asan'ny apôstôly toko fahadimy ry havana no farany amin'ny mofinaina izay ity taona ity. Asan'ny apôstôly toko fahadimy andiny fa 7 ka hatramin'ny andiny fa 12. Asan'ny apôstôly toko fahadimy andiny fa 7 ka hatramin'ny andiny fa 12 amin'ny anaran'i Jesosy. Fa Petera sy ny apôstôly namarika nanao hoe Andriamanitra ny tokony hoekena mihoatra noho ny olona. Andriamanitra ny razantsika efa nanangana an'i Jesosy izay novonoiny tananareo na antonareo tao amin'ny hazo ary nasandratry ny tananakavanan'Andriamanitra ho tompo sy mpamonjy hanome fibebahana sy famelan-keloka ho an'ny Israely. Ary izay dia efa volombelony izany zavatra izany ary ny fanahy masina koa izay efa nomen'Andriamanitra manaiky azy. Ary raha nandray izany izy dia lotika ny fony ka nikendry hamono azy izy. Dia nitsangana teo amin'ny Sinedriona ny fariseho anankiray atao hoe Gamaliela, mpampiana-dalàna izay nilaza teo amin'ny olona rehetra ary nasainy navoaka kely ireo olona ireo. Dia hoy izy tamin'ireo namany: ry lehilahy Israely, tandremo tsara izay ataonareo amin'ireo olona ireo. Fa nitsangana fahiny Teodasy ka nanao ny tena no zavatra tokony efa jato ny isan'ny lehilahy izay niandany taminy, fa novonoiny izy ka niahaka azy rehetra nanaiky azy ka tonga tsinitsinona. Ary nanarakaraka azy indray tamin'ny andro nanoratana ny vahoaka dia nitsangana Jodasy avy any Galily ary izy nitaona ny olona ikiomy hanaraka azy dia novonoina koa izy ka niahaka azy rehetra nanaiky azy. Ary ankehitriny dia lazaiko aminareo mandefery amin'ireo olona ireo ka avelo ihany izy, fa raha avy amin'ny olona izy izao saina na asa izao dia ho foana. Fa raha avy amin'Andriamanitra kosa izao dia tsy ho azonareo foanana, sao dia miseho mpiady amin'Andriamanitra ianareo. Dia nanaiky azy izy ary efa niantso ny apôstôly izy dia nikapoka sady nandrara sy hiteny amin'ny anaran'i Jesosy intsony ary dia nandefa azy andeha. Ary ireo dia niala teo anatrehan'ny Sinedriona sady faly satria natao mendrika hitondra fahafaham-baraka ho voninahitra ny anarana izany ary tsy nitsahatra nampianatra ny tory an'i Jesosy ho Kristy isan'andro teo an-kianjan'ny teboly sy tao an-trano. Ray masino, manamasinana ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry havana, mifarana ity taona ity ary dia miara-misaotra an'Andriamanitra isika fa rehefa fotoana tahaka izao dia mahatsiaro manokana ny hoe lehibe ny famindrampon'Andriamanitra, lehibe ny fitiavan'Andriamanitra satria tsy hoe satria nahazo tompon'andro ihany, tsy hoe satria afaka mamahana ny taona ihany, fa satria indrindraindrindra na dia tevo aza ny zava-drarotra lalovana ho an'ny isam-batan'olona, isa-tokantrano, isam-pianakaviana, dia tsapa kosa ny tanana maherin'Andriamanitra nitondra ka nampandresy ary matoy izao marina ihany tokoa fa mety misy ao anatin'izao rasy fotoana izao ny tsy salama, misy amin'izao rasy fotoana izao mandalo zavatsarotra ady am-panahy maro isan-karazany, fa amin'izao taona amin'ny faran'izao dia mifidiana ny hanome voninahitra an'Andriamanitra, mifidiana ny hisaotra an'Andriamanitra na inona lalovanao, na inona zavatra sedrainao ankehitriny dia mifidiana anio ny hisaotra an'Andriamanitra. Safidy io ry havako malala, safidy ny hisaotra an'Andriamanitra anio. Betsaka ny olona no misafidy hisakafo be, tsy ratsy akory izany. Betsaka ny olona no misafidy handeha hamonjy fety amandanonana maro isan-karazany, tsy maninona koa izany.
betsaka ny olona ny misafidy ny itokana ivavaka vao maika tsara zany fa am'izay rehetra ataonao de misafidianana io ho misaotra an'Andriamanitra na inona lalovana. Ary izay indrindra no asehony ity asan'ny apôstôly 10 ry havako mamarana ny taona isika de asehony tenin'ny Gamaliela de ilay mpampianatra ny Paoly, isan'ny olokindry, isan'ny teolôjianina ny terahin'ny Paoly manokany Gamaliela. Ary dia i Gamaliela eto amin'ny 9:30 manazava fa ny zavatra rehefa avy amin'Andriamanitra de rehefa fandaharan'Andriamanitra na inona fikasan'olombelona de tsy maharava azy. Ny fandaharan'Andriamanitra de tsy ravan'olombelona. Izay no asehony ity mofinaina farany ity. Naka ohatra Gamaliela manao hoe tadidinareo ve fa nisy zany Teodasy zany izay olona nanana ny naizy azy nitsangana nanao ny tena no zavatra ary nanana mpianatra 700 kanefa rehefa novonoina izy dia na ny fampianarany nareo olona nanaraka azy de tsisy resaka intsony. Naka ohatra ihany koa Gamaliela momba ny Jodasy zay avy any Galilia, nijoro nitaona olona navory olona saingy rehefa novonoina izy nomelon'ny fanjakana Romanina de izao na ny mpanaraka azy ara nanadiny ny anarany. Fa Jesoa kosa 12 ny mpianany ary rehefa novonoina izy de izao mandraky ny androany Gamaliela de izao mbola reo eo ihany ny mpianany, mbola reo eo ihany ny mpanaraka azy ary mbola mitoetra ihany ny fampianarany. Ka tokony eritreritra ianareo mantsireo mpanenjika ny vavahana kristianina, tokony eritreritra ianareo fa raha ohatra ka tsy sitrapon'Andriamanitra zao de tahaka ireo roa teo aloha izy, rehefa maty izy de maty koa ny fampianarany sy ny mpanaraka azy, tsy retsony. Izay no tiany Gamaliela ho ao an-tsaintsika ary tiany asan'ny apôstôly tsaroantsika manao hoe na inona fikasan'ny olombelona rehefa tsy sitrapon'Andriamanitra tsy tanteraka, ary na inona ny planin'Andriamanitra izay ataotsika olombelona hanakana an'izany de tsy mahefa na inona. Zany hoe asehony asan'ny apôstôly de afaka malala amin'ny 15 ity fa Andriamanitra ihany no tompon'ny fandaharana. Mety ho toetsaina tseketsika zay satria tsika efa somary efa nilaozantsika lavitra ny ataontsika hoe filôzofia déterministe mazava ho azy efa nilaozantsika ely zany na amin'ny fampianarana kristianina na amin'ny fampianarana na amin'ny filôzofia tsotra manao hoe ny zavatra rehetra de voalahatra avokoa. Efa tseketsika intsony zany, efa tseketsika ny hoe misy mpandahatra ny zavatra rehetra amin'ny fampianarana any an-tsekoly, amin'ny filôzofia moderna iainantsika sy ny post moderna iainantsika de tsy miresaka intsony zany hoe misy fahendrena mandahatra, misy fahendrena mandamina, tseken'ny filôzofia iainantsika amin'ny fiarahamonina andavanandro zany, fa zay ampianarina antsika de ny hoe zay ataonao ihany no iankinina ny fiainanao, miankina amin'ny safidinao, miankina amin'ny fiezahanao, ny vokatry ny fiainanao. Zay no ampianarina antsika, zay no ampianarina ny filôzofia no ampianarina antsika any amin'ny sehatra maro samihafa. Tsy misy zany fahagagana zany, tsisy an'izany, ny vokatry ny fahasasaranao ihany no hoaninao. Dia efa masaka zany toetsaina kartezianina izany ny toetsaintsika ka dia mieritreritra manao hoe tsy misy tsony zany zavatra atao hoe fahendrena mandahatra ny zavatra rehetra zany, tsy misy tsony zany hoe Andriamanitra mandamina sy tsy etoaina mitondra ny tantara zany, tsy ao an-tsaintsika intsony zany. Hany ka sarotra amintsika ny mamaky ny soratra masina, tseken'ny fiarahamonina ankehitriny ny finoana satria amin'ny olombelona de vatana sy saina fotsiny zao, saina misafidy, vatana manatanteraka, izay vokariny saina sy ny vatana ny mampivelatra ny maha olona. Ivelan'izay de zary anganongano ihany, baliverna hoy ny miteny frantsay no ivoizan'ny fiarahamonina ankehitriny ny vavahana kristiana.
eto ry havako malala dia aseho ny bokyny ny asan'ny apôstôly amin'ity andro farany amin'ny taona 2024 ity fa Andriamanitra ny tompon'ny tantara. Rehefa misy zavatra tian'Andriamanitra ho tanteraka de na inona fikasandra olombelona, na inona vato misaka nataon'ny olombelona de zao ny sitrapon'Andriamanitra tsy maintsy tanteraka. Satria avako malala zay nitondran'Andriamanitra anao nandritra ny taona 2024 ity. Ianao ny mahalala. Fa inoko fa tsapanao ny fahamarinany ity bokin'ny asan'ny apôstôly toko 5:7-8 ity manao hoe raha avy amin'Andriamanitra de tsy azo foanana. Ny zavatra rehefa avy amin'Andriamanitra de tsy azo foanana. Inona ny avako malala mahandriamanitra n'Andriamanitra raha ohatra ka ny asantsika olombelona de mahafoana azy. Inona itsony moa Andriamanitra raha sanatrika ny asantsika olombelona de mahafoana ny asany. Ary io asantsika io farafahakeliny de zavatra roa na telo. Ny voalohany de izao ny toetratsika. Ny asan'Andriamanitra ry havako malala tsy foana ny toetratsika. Inona le tsy foana ny toetratsika? Satria tsika mieritreritra manao hoe za nge zao ratsy fanahy ve sa nanota ve sa de zao foana ny asan'Andriamanitra ka misy zavatra tsy tokony ho anahy. Tsy ry havako malala. Rehefa tian'Andriamanitra ho anao io, zay mahafahasoavana ny fahasoavana. Ny planin'Andriamanitra ho an'ny fiainanao de zao fitahiana. Ary tsy azon'Andriamanitra tsy ho foanana zany toetranao zany mihitsy ny fitahian'Andriamanitra. Tsy azo ny foanana. Fa ahoana ary? Misy fitahian'Andriamanitra efa namboarin'Andriamanitra ho anao. Nanomboka tamin'ny taona voalohan'ny taona de efa nanovana izy manao hoe zao ny fitahiana omaniko anao, ataoko ohatr'izao ianao, zao ny hitondrako anao, zanako sy asan'ny tanako ianao. De zao tsy azo foanana zany. Tsy hoe satria tsy niangona na satria tsy nanao rakitra sanatria, na satria tsy nanao adidy sanatria, na satria tsy fantatro zay mety ho nataoko de foanako tam'izay ny planin'Andriamanitra momba. Tsy zay. Tsy zay mihitsy. Tsy zay mihitsy no anafoanan'Andriamanitra ny planiny ho anao. Raha ny soratra masina manontolo ny jerena. Raha mijanona ny soratra masina testamenta taloha tsika zavatra hafa. Fa raha mamaky ny soratra masina manontolo isika ka mamaky ny soratra masina misolo-mason'ny fahasoavana amin'ny maha-protestanta tsika de zao tsy miankina tam'izay nataonao ny planin'Andriamanitra. Na inona toetranao de tsy miova ny planin'Andriamanitra momba anao. Fa raha ohatra ka nanota kosa ianao de zao tsy maintsy ho ahitsin'Andriamanitra, tsy maintsy ho anarin'Andriamanitra, tsy maintsy ho kapohan'Andriamanitra amin'ny fotoana mety ilana an'izany. Fa tsy manova velively mihitsy zany ny planin'Andriamanitra momba anao. Andriamanitra zany tsy miteny manao hoe mba diso kely kosa tamin'ny zanatry ohatry ny olombelona hoe ho vako kely indray ty planiko ty fa ohatrany tsy mety amiko ny ataon-dranona, ohatrany ho vako kely indray ty planiko ty fa ohatrany tsy mety, ohatrany tsy tapa-kevitra hitahy azy indray afa ohatrany manahirana izy any atenatenany volana jona na atenatenany taona, na hoe ohatrany tsy mety kely amiko le fomba fiasany ka aleo vako le planina de ataoko ohatr'izao. Tsy zany Andriamanitra. Ny olombelona ny manao an'izany. Raha am'izay fotoan'izay ny planin'Andriamanitra dia tsy fahasoavana fa vokatry ny fiezahantsika. Fa Andriamanitra fahasoavana, Andriamanitra fitiavana, Andriamanitra tsy manome tsy fohifohy. Ny olombelona manome tsy fohifohy, fa Andriamanitra tsy manome tsy fohifohy. Rehefa manome Andriamanitra de manome feno sy manome sahaza. Ary rehefa miteny izy fa hitahy anao any amin'ny fiandohan'ny taona de mitahy anao izy mandrapatonga ny faran'ny taona. De tsapanao zany. Teny ampandehanana teny mety ny vilivily, teny ampandehanana teny mety nalaintaina, teny ampandehanana teny mety ho kanosanosa tamin'ny asa fanompona. Fa tsy nanova ny planin'Andriamanitra reny anaka. Fa izao kosa nananatra anao izy, nanitsy anao izy, mety ho nanefy anao tamin'ny fomba maherihery izy, mety ho nanefy anao tamin'ny fomba sarotsarotra izy. Teny ampandehanana teny
hitantsika eo amin'ny baiboly zany fa tsy nana foana velively mihitsy ny planin'andriamanitra. Noho zany de zao zay misy eo amin'ny fiainanao de planin'andriamanitra. Raha toa ka mandalo zavatsarotra ianao de matoky fa tsy manary ianao andriamanitra. Ny planin'andriamanitra ho Isaia de planina feno fiadanana. Fa raha mandalo zavatsarotra aretina mafimafy, faharavampananana, fahaverezan-javatra, olana madinidinika any ampiasana de zao lalana any efen'andriamanitra ihany reny. Fa ny planin'andriamanitra tsy miankina tamin'ny toetranao. Fa hoy Gamaliely eto amin'ny bokin'ny asan'ny apôstôly ty manao hoe tsia ny asan'andriamanitra rehefa avy amin'andriamanitra tsy azon'olombelona foanana. Fa ny faharoa tsy hoe tsy azony toetratsika foanana ihany fa tsy azony ratsy foanana ihany ko. Tsy hoe itsika mpanompon'andriamanitra ihany ko hoe mety mieritreritra hoe manafoana ny asan'andriamanitra satria everitsika ho miankina amintsika zany. Fa izao lay ratsy ko dia mieritreritra manafoana ny planin'andriamanitra. Paoly de efa manazava an'io manao hoe tsy misy mahafantatra izay ao an-tsain'andriamanitra. Tsy misy mahafantatra ny ao an-tsain'andriamanitra. Ary Paoly raha moa de manazava manao hoe na ny ao an-tsain'ny olona koa raha mo fantatry lay ratsy, matoa fantatry lay ratsy io Paoly de zao satria teneninao. Marina fa fanahy ny devoly, fanahy lay ratsy, fa tsy hoe omniscient akory ny devoly ka mahalala ny zavatra rehetra. Tsy omniscient izy akory, tsy mahalala ny zavatra rehetra lay ratsy. Mety manam-pahalalana amina sehatra sy ny takizany izy, fa zao tsy mahalala ny zavatra rehetra izy. Noho zany zava-miafina amin'ilay ratsy ny planin'andriamanitra. Oka hazava. Tsy fantatry lay ratsy mihitsy ny planin'andriamanitra momba anao, momba ny fiainanao, zay intson'andriamanitra anao, izay andaharan'andriamanitra ny fiainanao amin'ny fiainako avy, zay hitondran'andriamanitra anao amin'ny taona 324 de zao tsy fantatry lay ratsy zany. Tsy fantany zany. Andriamanitra ihany ny malala an'izany. Izy rery ihany ny malala an'izany. Satria izy rery ihany ny malala an'izany de zao tsy afaka manao na inona na ino. Tsy afaka manafoana an'izany planin'andriamanitra zany ilay ratsy. Tsy afaka mananafoana ny planin'andriamanitra ho anao izy tamin'ity taona ity. Tsy afaka manafoana an'izany lay ratsy satria tsy fantany zany raha izay. Tsy afaka manafoana ny planin'andriamanitra ho anao izy satria tsy manana hery afaka manao an'izany izy. Zany le afaka malala. Io no mahatonga an'i Jesosy miteny hoe ny zavatra rehetra in'andriamanitra. De tsapanao ary tamin'ity taona ity fa nisy zavatra nitondran'andriamanitra anao, nisy planin'andriamanitra tsy takatry ny sainao tondran'andriamanitra anao, tsy nahafoana mihitsy ny asan'andriamanitra atao amin'ny fiainanao, na betsaka aza nipetraketraka. Betsaka ke mipetraketraka lay ratsy tsy nahefa na inona na inona. Marina fa manofo de mety ho voakasika kely teny ihany ny zavatsarotra, ny saina, ny vatana sy ny tahaka zany. Fa izao zay navelan'andriamanitra zakanao ihany navelany nandalo. Fa tsy foana velively ny fikasan'andriamanitra. Afaka malala rehefa azonao antoka, rehefa nampahafantariny ity andinitsy ohatra masiny ity, fa tsy foana tsy nisy nahafoana mihitsy ny planin'andriamanitra ao anao tamin'ity taona ity. Na ny toetranao, na ny tsy fahatanterahanao, na lay ratsy tsy nisy nanafoana an'izany rehetra zany. Fa tratro zao farany taona zao ianao noho ny fandaharan'andriamanitra. De inona ary ny tokony ataonao? Fibebahana. Zay ny voalohany. Fibebahana. Hoe tompo mifona fakay ny planinao de tsy foana na de teo ara ny tsy fahatanterahako. Mifona amy tompo, hoe tompo mifona fa tsy ny foananao mihitsy ny planinao ka de tratro zao taona farany taona zao tsy ny foananao ny fikasanao, tsy ny foananao na teo aza zay mety ho ditranao, na teo aza zay mety ho tahotra tao anatinao, de tsy ny foanan'andriamanitra de mifona
na amin'ny tompo hoe tompo mifona aminao raha ohatra ka tsy nahatoky fa ka ianao nahatoky. Paoly efa nitenany io tamin'ny Timoty manao hoe Andriamanitra tsy mahazo mandany tenany isika no mivadika fa Andriamanitra tsy mivadika amin'ny tenany. De rehefa niteny taminao izy fa nitahy anao de nitahy anao am'izay tandrify sy sahazanao tamin'ity taona ity de mibebary. Fa ny faharoa de zao aza mijanona amin'ny fibebahana fa misaora de misaotra anao ary Andriamanitra, misaotra anao fa misy ny zavatra izay nataonao, ny planinao zay tsapako tao inoko fa tsapanao kosa ny planin'Andriamanitra na ahoana na ahoana. Afaka mipetraka kely varavety ianao de mandinika lay planin'Andriamanitra hoe taizao aiza ianao herintaona lasa zay, taizao aiza ianao imbolona lasa zay, de ho tsapanao hoe tsy ny herinao na ny tanjakao na ny farany hitatsainao na toy zao anao. Fa afaka hiteny tahaka amin'ny Paoly ianao amin'ny Korintianina voalohany tonga de 10 manao hoe ny fahasoavanao Andriamanitra, ny planinao Andriamanitra, ny fikasanao Andriamanitra na toy zao aho. Tsy hoe tsara noho ny hafa ianao tsy hoe marina noho ny hafa, tsy hoe ny asa be noho ny hafa koa, tsy hoe ratsy noho ny hafa koa, fa izao fahasoavan'Andriamanitra de ny sora azy izao farany taona izao. Ary ny fahatelo farany zay ataonao de izao apetrao amin'Andriamanitra sahady ny rahampitso sy ny 324 mba isy fikasana vaovao, planin'Andriamanitra vaovao ahasambatra anao ndray. Dia mangataha amin'ny tompo hoe tompo apetraka eo ampelantananao ny fiainako de ny fikasanao zay azoko antoka fa mahasambatra de tanterao. De ametraka ny fiainanao anenao amin'ny tompo ity taona vaovao ho avy ty sahady. Mivavaka sika. Tompo misaotra anao zahay fa na inona fikasana iny de enao mahatanteraka ny zavatra hitraraka ny sitraponao. Mamelà ny eloko ay tompo zay rehetra tsy nety nataonay tamin'ity taona 2024 ity, avelao ny eloko ay. Mamindrafo aminay. Misy zavatra nampalahelo anao nataonay, na tamin'ny fihetsika na tamin'ny asa. Mety misy zavatra nandrasanao taminay, tsy vitanay. Mamelà ny eloko ay tompo satria fantatray fa tianay ianao. Tompo, saotranao manokana raha teo koa zahay noho ny zavatra zay menao anay ny fitahina, ny fitiavana zay nitondranao anay nandritra ty taona ity. Misy ny takatry ny sainay, misy ny tsy takatry ny sainay, isaoranay ianao re. Fa avy aminao, akasitrahanay zay rehetra ny menao anay, zay rehetra nitondranao anay, na ny mahafinaritra anay, na ny heverinay ho mafy koa aza. Tompo, mamelà raha teo koa ny eloko ay am'izay rehetra mety ho nampalahelo ny namanay nataonay tamin'izy reny, na ny tsaronay na ny tsy tsaronay akory ary. Avelao eloko izay tompo, atao vita fihavanana aminao am'izao taona amin'ny farany zao, ary atao vita fihavanana amin'ny namanay am'izao taona amin'ny farany izao, ho madio fo zahay miatrika ny taom-baovao rahampitso. De mametraka ny fiainanay eo ampelantananao zahay ho fikasana vaovao, ho fikasana tsara no hitondrana ny fiainanay ary ny planinao any zay planina mahasambatra ho tanterahanao aminay. Amin'ny anaranao Jesosy misaotra tompo tianay. Amen.